Famonoana fotsiny antony ilazany filoham-pirenena Andry Rajoelina fa tsy nafantatra ny dia Romy Andrianarsoa tale kabinetra ny fiadiana Repoblika tany Londra ny tenany. Honambarany Andriamatora Zanakoto Marcelin Androany izay filohany antoko VPHM. Tsy misy taliany kabinetra anaonao foana hoy izy raha tsiraka avy amin'ny filoha. Nambarany moa fa mamenatra ny zava-misy eto amin'ny firenena ary lasa malaza ratsy ny firenena malagasy eo anatrehany iraisam-pirenena. Iny aloha zany dia fa maharatsy toerana ny firenena malagasy iny satria tsy olon'olom-poana le olona nandeha tany fa tena tompona ndraiky présidenty dia après directeur de cabinet. Directeur de cabinet zany tsy olon'olom-poana zany fa zany mahasolo-tena ny filoham-pirenena naiza misy azy. Ka maharatsy toerana ny firenena malagasy iny ary le excuse apetraky ny olona eto Madagasikara tsy tompona ndraikitra amin'izany ny fitondram-panjakana dia fialana bala fotsiny zany fahitako azy fialana bala fotsiny zany fa tsy maro ny raha izany atao hoe ataoko hoe directeur cabinet ministre reny ary tsy mitrifatrifana ohatran'izany. Tia tsy hoe nanao corruption tetsy Dego na tetsy Toamasina natao amin'ny birao natao tany amin'ny biraony fa tany amin'ny au niveau international ary anao fifanarahana mihitsy goavana be zany fifanarahana amin'ny resaka gemme international zany. Misaotra an'le olona aloha na baribary fa eo koa ny manjohan'le firenena ny fahambaraka manerana an'izao tontolo zao mahazo ny Madagasikara noho ny adalan'ireo olona manana citoyen vahiny fa tsy citoyen malagasy. Ny tena malagasy ngamba mbola mino fa mbola mety sosahanao an'izany fa reto vahiny afarana omena toerany reto mody gasy ny anarana hoentin'eto fa izy efa tsy gasy tsony. Midika ho farefon'ireo rafitra misana amin'ny ady amin'ny kolokolo ny zava-misy ankehitriny ary tsy izao raharaha zao ihany fa hatramin'ireo raharahana fampana teto amin'ny firenena. Mana-porofy izany mbola tsy nahatratrarana an'ireo gros poisson araka ny nambarany hatrany. Tsy tsika zao nareo mpanao gazety na izaha Marcelin zay tsy eo amin'ny fitondrana no havita moka volamena tany amin'ny 70 kilo 40 kilo 30 kilo eto amin'ny firenena ity fa ireny rehefa trahatrany dia mbola miaro ihany le volamena no arovandrareo fa tsy le fiandrianam-pirenena. Ireny ara zao nandeha 73 kilo iny aiza le tena tompony fa le olona transita nitondra azy inge reny nahiditra ponja sy nafahana sy ny karazany reny fa le olona tena tompony marina maninona tsy mivoaka. Tokony hanana fahasahiana ny PAC sy ny Bianco toy ireny nataon'ny NCA ireny mba tonga dia mandray andraikitra na inona toerana misy an'le olona na inona toerana misy an'le olona. Ny tsy fandraisana andraikitra ireo rototareo dia mbola milaza fa mbola tsy mahaleo tena ny resaka fitsarana na au niveau na anti-corruption. Raha izao zava-misy izao no jerena dia ina ny mbola hisy ny tranga hafa indray honambarany Marcelin Zanakoto filohany antoko VPHM koa manainga ny voaka malagasy ny tenany mba samy ho tonga saina amin'ny zava-misy.